izahay dia sefokotany eto Manjakandriana faly dia faly miaraka deran'Andriamanitra taminareo androany. Dia faly ihany koa mahita maso an'Andriamanitra mpanorona ny apokalipsy androany mihitsy aho nahitanao maso fa efa hitako ihany amin'ny gazety saingy tsy mitovy ny sary amin'ny gazety tsy dia manana mba firy akory zahay fa voavinandre afatra miezimerina isika mianakavy eto lasa ny eritreritra fa raha izany tokoa no tanteraka tsy eto Manjakandriana ihany fa eran'ny Madagasikara dia izy dingana lehibe amin'ny fampandrosoana zavatra mampalahelo manko rehefa mividy gazety ianao dia lany ny andronao pejy iray manontolo rehefa ny babilôna daholo ny vola zao. Koa amarana ny teniko mirarosoa ho an'ny fiangonana apokalipsy eto Manjakandriana. Tena lehibe ny andrasako fitenenana solitena ny lehibe ny fitantanana fonja eto Manjakandriana. Fifaliana ho anay tokoa ny mandray anareo eto paster Mayola miaraka amin'ireo mpiara-dimy miaraka aminy sy anareo rehetra izay vory eto. Tena koa lieutenant Ramanambe Michel mpanabe éducateur spécialisé au niveau fonja Manjakandriana. Dia manakambara firy fa ombako manana le fanlazain'ny chef-ny Ramatoa Sefoko tany teo fa ny ambarako angamba dia momba ny asa izay andraiketan'ny sampana Dorcas eo anivon'ny fonja Manjakandriana. Ny sampana Dorcas zany dia manampy anay amin'ny fitaizana ireo vehivavy voafonja araka ny voalazan'ny soratra masina ary tena manampy zany izy ireo indray mandeha isam-bolana lary voalohany volana izy ireo miasa eo anivon'ny fonja dia marobe zavatra ataony mampianatra amin'ny lafiny izy ara-tsaina ara-panahy ara-batana meko ohatra fotsiny nareo mampianatra momba ny soratra masina izy mampianatra momba ny sakafo vao tamin'ny herintaona vao aingana dia nentina nitsangatsangana tany Mandrakaparika ny voafonja Manjakandriana ngamba tsy misy fonja manao zany raha tsy avy aminareo fiangonana apokalipsy mazava ho azy fa nahazo alala amin'ireo vao nivoaka fa tsy hoe nangalary ny sampana Dorcas nentina nivoaka mahazo alalana dia nentina nitsangatsangana izy ireo azonareo jerena any amin'ny fonja ny sarina hita amin'izany fa nafinaritra be. Midika izany fa tena miasa eo anivon'ny fonja ny sampana Dorcas apokalipsy mampianatra hira manao zavatra be lehibe zany zareo dia ampitaina aminareo ny fisaorana avy amin'ny lehibe fonja ialatsiny moa izy fa tsy eto atoerana fa dia misaotra betsaka hony dia makasitraka makatelina dia mirary fahasoavana ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny fiangonana apokalipsy. Lolona Remy vice-président paroisse Manjakandriana. Nanao ahoana ny fandraisana teto Manjakandriana voalohany niarahana tamin'ny paster Mayola? Tena nafinaritra ny fandraisana niarahana tamin'ny paster Mayola satria tahaka ny zavatra misy rehetra maneran-tany ihany rehefa tonga ny lehibe na ny filohan'ny tena dia tsy maintsy hoe faly eo anatrehan'izany ary izany vangin'ny lehibe izany dia tena mahafinaritra mahavelom-bolo tokoa. Dia na dia ny olona toa hoe efa tena tsy mpiakatra nandritra ny 3-4-5 taona ara dia
nafinaritra fa niazakazaka hitanao tonga daholo androany dia efa mahafinaritra zany eo anatrehan'ny fanompoana ny tompo. Fahavisian'ny olona tonga tamin'ity paroasy ty. Tena raha ny fahitana azy androany aloha tena navitrika daholo satria araka izany lazaiko anao zany hoe na dia ny olona efa tsy hita tena efa taona 5 taona ary dia tonga daholo androany dia tena mahafinaritra. Kosa ny fahitanao ny toriteny eto Pasteur Mayol. Raha ny toriteny eto indray aman-dren'ny Pasteur Mayol teo dia tena reny zany natao ho an'ny rehetra mihitsy reny indrindrindrindra ny ato anatiny itsika ato anatiny moa no atongavan'ny hafatra dia ho an'izay rehetra tena nandray ny hafatra dia hafatra mamperitreritra reny satria izany fandrefesana ny tempolo zany eny eo anatrehan'Andriamanitra zava-dehibe zany ka ny zavatra misy mantsy matetika ohatran'ny heverin'ny olona ambany zavatra le fanarahandian'Andriamanitra dia saika mbola merikerika any amin'izao tontolo izao foana ny ankabetsahany any Babilôna zany raha zay ny tena tiana tongavana dia raha ohatra zany nijery ny zava-misy tsika mahita ny zava-misy dia marina fa hoe na ny ato anatiny ara dia mbola misy manao fitafin'ny Babilôna sasany misy manao heti-volon'ny Babilôna dia amiko zany reny toriteny reny tena natao antsiana sy anarana mihitsy ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra zay ho an'ny an-danitra fa rehefa tsy ho an'ny an-danitra moa izy na inona toriteny tonga na inona toriteny tonga dia tsy maintsy ny ataony ihany no ataony. Ia. Amin'ny resaka asan'ny fiangonana kosa ny tao-trano zany aiza ho aiza ny tao-trano eto Manjakandriana. Raha ny tao-trano zao eto Manjakandriana dia io moa zany ray aman-dreny hoe tao-trano tsy efa nindrery ary le zavatra orina eto zany araka ny hafatra ray aman-dren'ny Pasteur Mayol dia ngeza goavana dia goavana mihitsy ilay izy dia zay zany manomana moramora n'ilay fitaovana satria eo amin'ilay fitaovana zany no tena zava-dehibe ka raha tonga dia aorina ilay izy nefa ny fitaovana tsisy dia ohatran'ny hoe mandeha ila ihany fa rehefa mba eo daholo kosa ny fitaovana dia ngamba ho atomboka amin'izay ilay izy fa mbola eo ampamorinan'ny fitaovana zany hatreto raha ny fitaovana efa voavory eo zany zao efa misimisy ihany raha ny vion no lanjaina efa misy any amin'ny taonina ray ireo hery fa ilay izy zany le fondation ilay izy tena ngeza dia ngeza ihany koa dia mbola any amin'ny fanomanana ny fondation fotsiny zany aloha hatreto. Voalohany indrindra ngamba misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany fotoana tamin'ity anio ity dia misaotra ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra ihany koa izay niazakazaka namonjy ity feonamben'ny paroasy ny Manjakandriana ity dia tsy adino ny misaotra anareo tompony andraikitra ao amin'ny radio fanambarana sy ny télévision fanambarana zany niazakazaka maka ny sary maka ny feo aty ambanivohitra aty na dia atao hoe any amin'ny 10 kilometра miala Antananarivo ara dia tsy adino ihany koa indrindra misaotra ny ray aman-dreny Pasteur Mayol mianakavy sy ny ankohonany sy ireo délégation rehetra niaraka taminy tsy nanadino tsy nanary anay taty ambanivohitra taty fa dia tena entiky ny fahasoavana tokoa ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ity anio ity ravoravoka dia misaotra an'Andriamanitra moa misaotra antsika rehetra. Ia, misaotra an'Andriamanitra. Ya Pasteur Andre Tsitohaina Hery filohan'ny paroasy Manjakandriana izay mitondra ny distrika Manjakandriana ihany koa izany. Raha ny fahitana azy teo tonga maro misy any nefa ny hoe mety hoe misy tapoka be zany ilay hoe atokava Pasteur Mayol fahitanao izay rehetra. Ya raha fahitana ilay izy aloha zany satria le efitrano somary teritery ihany dia maro tokoa ilay olona fa ho anay taty amin'ny distrika Manjakandriana zany satria efa nanapo ihany hoe amin'ilay 11 papanao avy ety dia ny andro koa hoe 18 dia tamin'ny herintaona moa hoe fa faran'ny février ohatr'izao foana izy zany ny fehviany dia ny fahitana azy zany ao tsara ilay fahavononana aloha zany fa teo amin'ilay trano no tsy nahita afa-tsy ty distrika ty ihany. Manao kosa ny fahenon'ny Pasteur ny toriteny eto Pasteur Mayol aty. Ihany ny toriteny aloha zany tena nasahana ny rehetra satria vao tsy ela fa vao maly zay dia efa tafaresaka tamin'ny fiarahamonina. Nisy fiarahamonina nefa tonga teo zany nanatrika mahakasika indrindra reny hafatra nampitondraina ny mpanompon'Andriamanitra reny fa dia sady mampiorina ny ao anatiny moa no asa fitoriana ho an'ny ivelany koa. Manao kosa ny amin'ny asa fiangonana nareo
anao trano aiza hoaiza. Eo mifanorenana zao dia efa ao anatiny mihitsy satria mety hoe miandry kely ny toetrandro ngamba ny somary misintosintona kely fa ny fitaovana zany efa angonina tsikelikely na ny vy na ny maloha zany zay zao nefa voavory dia raha sitrapon'Andriamanitra ka tahina tsara ny fiangonana dia tsy ho ela zany dia efa hanao ny fondation zay. Izy lehibe dia lehibe ihany le fiangonana manao fanentanana amin'ny paroasy manjara biriky ny paroasy zany. Ya fa nizaraina moa ny anjara biriky fa dia efa manao ny anjara didiny zany ny paroasy. Ny fahitana aloha zany mavitrika amin'ny ankapobeny satria sady toerana avo le izy no raha eto anatin'ny distrika angamba zany dia tsy misy lehibe oatra azy raha amin'ny fiangonana any ivelany ary ya raha atao anatin'ny distrika Manjakandriana. Manao kosa ny fandaranasan'ny paster na amin'ny programme nasional ty tontolo. Ny laram-pahamehana aloha zany dia ny fampiorenana ny mpino efa ao anatiny satria nandalo sedra na somary niatrikady kely zany tetỳ amin'ny ivon'ny paroasy Manjakandriana nisy an'ireo zay tao anatiny ny ala dia mampiorina ny ao anatiny zany dia manao ny asa fitoriana efa voapetrapetraka moa Landré zany mahakasika an'izay hotetezina zany isaky ny commune ao anatin'ny distrika Manjakandriana anaovana an'izay asa zay mandritra ny fotoana ity. Misy firy eo nisy fiangonana anatin'ny ny fiangonana miorina zany zao dia 10 ao anatin'izay 10 zay nefa no lelan'ny elatany zany dia mbola vitsy ihany le mpino satria misy lavitra dia lavitra any ambany volo tsy tongana moto tsy tongana bisikileta fa dia tongotra zany. Ia dia sarosarotra ho an'ilay olona zany mamonjy fotoam-bavaka na resy lahatra ary izy dia mbola tsisy koa le fiangonana miorina dia hiezaka zany amin'ny tontolo ity hanatanteraka an'izay. Ia dia makasitraka moa zany indrindrandrindra ny ray aman-dreny Pasteur Mayol zay filompanorona ny fiangonana Apocalypse maneran-tany mivady sy ny ankohonany ny mpanaradia azy rehetra ny délégation avy any Antananarivo dia ny vahina saina satria anisany nanasa ny chef district ny ben'ny tanàna ary ny chef fokotany dia anisany tao anatin'izay koa ny lehiben'ny fonja eto Manjakandriana dia ankasitrahana be da be ny fahatongavanareo nanotrona sy nanome voninahitra Andriamanitra tamin'ity sabata ity. Ankasitrahana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra tato anivon'ny paroasy sy ny mpanao gazety ny radio fanambarana ny GTV ary hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia mankasitraka mankatelina Andriamanitra fiadanana ny ombantsika mandrakariva. Misaotra tompoko. Ia misaotra ny ray aman-dreny nanome ny fitenenana no parevamina indrindra ity tena mahatsatso aza tsy ariana fa avy amin'ny olo manakaja ny tsavatsava-deo ny fanaony matanjaka ny rodorodo-biavy fanaony mahery fa ny lampolango tetsy kosa fanaony manam-panahy koa manao azafady tompoko lahy sy tompoko vavy havako manatrika atolo fa ny azafady hony dia ndavo manitsana vito osorodohan'ny lalahy kombaka atsangy mijoro eto mitelako tsy kely salapa tahaka ny lalitra nefa na sititsitika efa ka iotra tany avo fa no miteny tsy mba hifandrobahana miteny rano mampisandratra adidy manandrifo ka tsy efa miala kanefa narifina aza ny vahiny nitsaitsai-bary sy mavanokotra na iny fitiavaka laza ialana ny tsika mpandrafo koa ialako ny tsika ialako ny fondro fa mora mandafo toy ny hoditra-pondro mitsiny tambiny miota mamono ny teny sary presena ka ila mpamonjeny ny fitiavana re fikirana marina ihany idirana dia tsy isy zay nahirana momba ny tsiny tsy ahita mangirana. Zay no hoe la tompoko lahy zay no hoe la tompoko vavy fa andeha ny votoatondresaka no lazaina tonga ny fotoana zay fampiarabana ka dia ataoko tahaka ny didy lokanga ny ray ny talata ny resaka avy antrano dia fandizana ravony raha foto fa manam-pidiny tretrika raha erana fa manan-kirana sabana ry zareo any lafy fa manana an'ireo alalaviavy zay sady amiko ny vonony
nomelony ravitra koa tretrika kora tretrika ravo kora ravo ary sambatra ny famanana anareo ray aman-dreny zay loloavina tapony loha sady loha mitondra ny maso no fototra ijoroan'ny trano ka ny aveny zao fiangonana izao koa amin'izao tonon-taona izao asaramanitra zay fampiarabana sy ifampiraretso dia indreto zay zanakareo ny fiangonana zay eto anivon'ny distrika Manjakandrindra manolona anareo mba tianeo afaliana koa miarahaba natratra ny taona vaovao nambelony ilay Andriamanitra mpandahatra endry ka dia tafita somatsara tamin'iny taony valina iny ary tojo zao asaramanitra izao afalisom-piazana ny anay rehetra ka samy titeny hanambarany eo ambo nefa mo miteny tsy fandrombahana izany na nendrena hitondra ary ampita izao teny zao mba ho amboara sarobidy atolotra nareo amin'ny alalany zao rindrateny kanto izao miarahaba to ela velona lavangy iainatra salama e ka dia ombenin'Andriamanitra ary hosalainy ilay tomponahary atsika ka hiandriana ny fitahitra feno fatra ary tahaka ny igioka sy hianoka ny mamy tahaka ny akondro mavezabo ho tahaka ny tatamanga lanitra ianareo ka ibalian'ny volana fanalaizan'ny tady tokony fotoana zay atao hoe andro ray toazato ary fotoana iray toarivo satria izao indrindra no afahana fanaritava izao no afahana miona tokoa koa manaraka izany dia hosolon'ny fampiarabana zay natolotra iteo dia mba misy maro-pahatsiarovana kely ary bitika ary arahany solomody akoho ho fomba fitenenana hoe atelona hony tsy mahavoto tenta arora tsy mahavoto tany ko dia raiso ampitiavana toloko fa tolotray ampifalena izany hofaranako ny tempoko satria laoka olo misy sosiny ny rano misy fatrany ny olombelona misy fotrany ary ny teny misy fetrany ka hoy izay hoe ho ambin'ny rary sy ho andaina-tsodrarany ianareo ka ho sindrany tsara irina ary ho tojo ny somaritra hoenty ny fitahina sy ny fahasoavana ka tsy hisaraka ny sambatra sy ny mananjara misaotra tombokilahy magatelona tombokivavy mafy
nikabarina ataon'ny pastera teo zay satria nalaranary misy sisiny nanikibo azo misy fotrany laoka misy sosiny ny maso misy matinesy ka tsy avaniny kabarinydra pasteo ana dia samy pastera amin'ny kabary azy anay zany aza tsy anao taka mivaratra mipoko ka dia ny amely ny ao tokantrano no mahamaiky azy ka anao taka ny zanaky ny apoka andray ny fanomezana no mahamaiky azy imezendretin'olona re tamin'izany kabary zany kabary tsisy mpanana any zany fa misaotratsika ray aman-dreny indrindra fa tsika olona tsika fiangonana tsirairay avy mitondra fanomezana firabarabadratry ny taona tanora ane dia tanora foana gnenareo manapa-tanoranareo ary mianatra dia hoantitra foana manapa-antitra ka tsy hoantitra ny antitra mandrapa-antitra fa ny tanora dia ho tanora foana mandrapa-tanora mitendry zava-maneno dia tendry any mandra-paneno ny zava-maneno ary ny kira dia hira ihany mandra-pivalana ny feo sy ny hira zay koa ka noho izany a dia mankasitraka amin'ny fanomezana fa tsisy manome ary-mionona vomaika misy mpanomboka be tsy mitonga ny olona matomona mitonga toloteny sa finonoka amin'ny fokon'olona satria ny fambolena dia miteraka ranomorana ary ny ranomorana miteraka fambolena dia faly ny mpamokatra satria maina ny tany ko dia soran'Andriamanitra amin'izany kabary fa ny madamako ato dia mihetsika ny lohany satria ny loha mihetsika eo ny milaza fitiavana fa ny loha tsy mihetsika milaza fahakanana ka mazava zany fa matonda reo amitsika dia nisy fanomezana natolotra anareo ka falo ny fomtsikitsiky mandray azany satria avy any ambotsika dia misora tomboky lahy misora tomboky vavy fiatana tompo any dia amitsika nasoary ny tsodrano avy amin'ny tompo ary Jehova dia niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe zao teny zao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely hitay anao ka hiaro anao ane Jehova ampamiramiratra ny taviny aminao ane Jehova ka midra fo aminao ananatra ny taviny aminao ane Jehova ka nomenao ny fiadanana amena amena Sapa Jehova sy pastera bella Sapa Jehova sy pastera bella Sapa Jehova sy pastera bella Pura gabe Pura gabe Mantra tukla